Vokatry ny rotsakora natao anatin'ny andro vitsivitsy lasa izay tany amin'ny tapany avaratry ny nosy iny dia tapaka ny lalana ao an-tanety lava mampitoy ny Mampikony Sport Berger tafakatra hatrany amin'ny 70 cm ny tokoa mantsy ny avin-drano eo amin'izany lalana izany raha ny voalazan'ireo mpitatitra. Tapaka nanomboka ny talata lasa teo ny lalana ao an-tanety lava mampitoy ny Mampikony amin'ny Port Berger araka ny nambaran'ireo mpitatitra mampitoy ny Antananarivo amin'ny atsiranana izay mampiasa ny ampahan-dalana iny. Mampitombo ny ora lanina eny an-dalana sy ny fandaniana taon'ny mpandesin'ny mpamily izany fahatapahan-dalana izany. Raha ho an'ny kooperativa Kofmad manokana dia misafidy ny andoha sara ny fampitana fiara izy ireo mba ahafahana mampita amin'ny lalan-dratsy. Zany hoe zany le lalana zany tapaka nanomboka tamin'ny afakomaly zany. Zany hoe moa zany tsy dia hoe tena tapaka zany le izy fa miakatra ny rano. Zany hoe tondraka zany le rano any amin'iny faritra iny zany be le rotsakorana dia tondraka zany le renirano dia manototra an'le inona ty le radier ampitana ao an-tanety lava. Salaminy anay ohatra zao ny Kofmad, ny Kofmad zao tsisy nanao transportement satria zany tonga avy aty zany le tômôbila dia tonga teo dia miandry na izy miandry kely le rano midina ahafahany miampita direct na izy zany tonga dia miampita amin'ny alalany ohatran'ny misy ina ty rado reny zany ataon'le olona ao ohatran'ny karazana baka vita gasy zany tsotsotra zany dia ampiakarina amin'io zany le tômôbila dia miampita eny ambadika ohatrohatran'izay zany zao ny kana ataony eny maly zany miampita tamin'io rado io rehefa tsy mandeha ao anatin'le rano zany ianao satria rehefa lala le rano tsy afaka n'le ina ty le taxi grosy ana le sprinter ireo dia tsy maintsy mampiasa an'izay zany izy dia zany nampiasainay maly ohatran'ny kanay manokana zany maly ohatra hoe niala tany ata Diego zay afaka maly maraina dia tokony prévu zany hiditra teto zany zay maly maraina nefa noho izay zavatra zay zany dia tsy tonga teto zay zao raha tsy tam'valo alina iny tam'valo alina zany vao tonga zany le tômôbila tokony hiditra tamaraina ataontsika hoe amin'ny enina taty. Ankoatra ny fahasimban'ny lalana hitarainan'ireo mpitatitra ihany koa ny fiakaran'ny vitsoloka izay mampitombo ny fandaniana amin'izy ireo. Etsy an-dalana anefa ireo mpanjifa manao adivarotra trany any ka tafidina trany amin'ny 400 ariary ny saran-dalana izay mitarika fa tiantoka ho azy ireo raha toka 9 ariary ny tokony ho saran-dalana.